Trano. Ina fa manjerevo toerana misy aneto manana aneto mampalahelo. Mampalahelo le ankizy atony tsisy manao telefona. Lekoso tsy narodandrara fa le trano narodandrara fa tsy namelako narodana lekoso. Efa miokana. Mandeha aloha atika. Vao mangeran-dratsy no efa niatrana teto amin'ny fokontany ambalatenina ny fitaovana fandrodanana trano notarian'ny vaditany ary notronona andihana mpitandro filaminana. Nanomboka ny taona 2000 no efa nanajary teto ireto mponina ireto. Andranomasy no nilazany ireo mponina fa tsy nisy fampilazana mialoha izo fandrodanana trano fonenana vao maraimbe izao. Fa vao nifoana rena zao izy dia efa tonga dia fandrombahany trano niseho taminay. Dia zao angala entana dia fa sy tigny fa seka robaka atao raha fa fatifatin-draha anagnana io zany dia seka robatina niaraka tamin'ny trano tako. Zay. Trano Narodana tonga ny bebily dosiera dia narodana ny trano-bahoaka anisan'ny tena naontsany foniny rehetra na eny ny fitarainan'ilay renim-pianakaviana izay hoe vao maraina mangirany ratsy ao anaty torimaso dia efa tonga ny fandrodanana. Raisiko ihany koa anefa ny faneho-kevitry ny raim-pianakaviana anankiray izay ao ana voakasika ihany koa ny fandrodanana dia ny hoe rehefa antaniana ilay mpandrodana iza zany no tompon'ilay tany onenanay. Ireo olo ireo izay efa aman-taonany maro hatramin'ny raibeny no efa mipetraka teo fa tsy misy valiny hoe iza tompon'antoka atao anatin'izy. Manao antsoavo moa ny mponina voakasika zany fandrodanana zany ny amin'ny fanjakana hoe ahoana no atao fa na izany naty zany dia iresaka kely isika mahakasika ny atao hoe inona tokoa re ny zavatra mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Anisan'ny rehefa mipoaka ny toetra raha sahala amin'ity dia mialatsiny kaiky vilamo fenoaro na tsy maintsy ho resahana ihany koa tsy sanatria hoe mamasipasoka fa ny zavatra misy ny azo lazaina. Anisan'ny atsarovana ny MMM izay resaka hoe fahaizana mandamina ny amin'ny resaka hoe vahoaka malagasy sy miaina ao anatin'ny taniny zany. Fa amin'izao fotoana izao dia tena mirongatra iza ny tompon'antoka ao anatin'izany anefa rehefa tsy teo tsony eo amin'ny fitantanana zany hoe MMM izany. Io zany le apetraka hoe malagasy ve amin'izao fotoana izao mbola tompon'ny taniny. Mirehare sika fa hoe Madagasikara ho an'ny malagasy. Malagasy ny mponina eto Madagasikara fa rehefa ho tsongolohanao anie tsy malagasy itsony ny tena monina eto Madagasikara. Fa raha pitso raha fakapitso misy samy laza vany fa hoe tompon'ny taninao dia avy hatrany izy dia tonga dia mipody toerana. Tsisy fampandrenesana hoy izy ny renim-pianakaviana sasany ao anatin'ireo voakasika ny hoe amin'izao fotoana izao ho avy ny fandrodanana noentina nyrizariza teny foana ireo olo ireo hatramin'izay ireo mponiny Tomasiny ireo nentina teny foana nyrizarizaina teny tonga ity ny fotoana avy hatrany tonga dia bilidozera no mifampitena. Eritrereto hoe raha mitenanao izao nareo olo mpanjakana vao maraina nareo dia efa feona bilidozera ny ianao kiririko ana sofle zay ny ian'ny sofiny ny ho tokantrano. Ny isan'ny hita ihany koa araka ny fampitambavaovao ray avy any an-toerana moa dia ilay hoe tsy nisy fampilazana mialoha ity tranga ny zavatra ity tao ambalatenina tao masina faharoa izay resantsika izay. Ny isan'ny olana ihany koa mahakasika an'izay resaka fanana tany izay dia ilay fifampiresahana eo amin'ireo mpampiatra lalàna sy ny vahoaka zany ao anatin'izay. Io no tsy ampy eto amin'ny tany sy ny firenena fa lasa botolo, lasa botongerina, lasa fanaparana ny fahefana no manjaka ao anatin'izay. Na manana ny rariny na tsy manana ny rariny dia izay hoe fanaparana ny fahefana izay no atao anatin'izay. Ny vahoaka malagasy moa izay raha antsika malala ny aminy hoe anatin'ny fahantrana tanteraka amin'izao fotoana izao. Ny faneho-kevitra dia ny aminy hoe dia hoaiza zany zay dia anatevin-darana an'ireo mpatory an-dalana ve zany zay ao anatin'izao ity tranga ny Tomasina fa saika manerana nosy no ahitana an'izay hoe
endrika fanaparam-pahefana, endrika bontolo, endrika tsy fisina filazanjavatra mialoha zay voatsela ny teny anosiala teny ihany koa nahitana tokantrano latsa-dranomaso vokatr'izay fandrodanana izay ny miresaka an'izay moa dia ohatran'ny tadida ilay fiteny nandritrany tamin'ny taona firy moa nalazy ny mpanangana fa tsy mpandrava iny dia ankehitriny zany zao dia hitantsika ny amin'ny hoe izy ary io na tanina olontsotro io na ihany koa tanina olona izay tranon'olona zay hoe tsiriritin'ny zalahy raha zay no ilazantsika azy tsiriritin'ny zalahy io dia hitadiavan'ny fomba rehetra azona azy zany misy ny mampiasa ny fahefam-panjakana, misy ny manonona ny amin'ny zay olona kaikan'ny kolonelianina, generalianina, ministrianina, ny anonanao amahazo arivo ao, ny ary amin'ny ambotsiroatra sy avoloha ary, zany rehetra zany no isan'ny teny hoentina manindry sy mandrahoana an'ireny olona ireny. Voatsely sika ny resaka n'ilay ampora hôtel teto amin'ny fandarana sy tamin'ny fampalalam-baovao ny amin'ny hoe na misy fifanarahana ara-dalàna toy inona ary rehefa ilaindry zalany tany dia ahitany izao atsangatsy amanorana rehetra izao ahafahany mahazo an-tany ka eo anatrehan'ireny moa dia hoe anazy ny fahefana dia lasa mandefitra manandrariny ilay vahoaka malagasy, mandefitra manandrariny ilay mpandrara eo anatrehan'izay ary mahatonga n'ilay fitenenana hoe fa hoentinay izay ity firenena ity ary ambetitentsika moa ny amin'ny hoe tsy hisy fampandrosoana zany azo eritreretina raha tsy ny malagasy no miavana amin'ny taniny, tsy misy fampandrosoana zany azo eritreretina raha mbola ao anatin'ny tebiteby ny isa-tokantrano, tsy hisy fampandrosoana zany azo eritreretina raha ohatra ka ilay tany ambolenao io no mbola anatin'ny aiasiny tebiteby ianao eo anatrehan'izay rehetra izay fa tsy afaka miary sy mivelona ampilaminana zany eto amin'ity tany sy ny firenena ity io na olotsotra na ataontsika amin'ilay fomba fiteny anaty farangisosina hoe vahoaka madinika na mpandrara na teratany malagasy na teratany vahiny rehefa tiandry zalahy io ahitan'ny fika, ahitan'ny paipaika hatrany azahoana an'izay tany izay eo anatrehan'ity lafin-javatra ity. Ny isan'ny misongadina ihany koa amin'ity maraina ity ny mahakasika n'ilay trangana ina moa zany ilazantsika azy trangana fanapara-pahefana izay hatrany, trangana tsy fisina mangarahara eto amin'ny firenena. Nyresakitsika izay mahakasika ny hoe manahoana sy ahoana ny aiasy ny tebitebin'ireo vahoaka malagasy, ireo mpandrara hiary aina ampilaminana eo zay resaka tany sy trano fonenana zay zay isan'ny fototra iray iangana amin'izay resaka hoe ahafahana miary ampilaminana zay ary rehefa mandeha ny orinasa anankiray ny fitondram-panjakana ny fanjakana malagasy isan'ny mahazo tombotsoa ihany koa amin'ny alalan'ireny abasitra isan'ny tokony ireny fa ihany koa miteraka famoronana asa izany rehefa miaina ampilaminana ao anivon'ny tokantranony aneny vahoaka malagasy ka afaka miary ampilaminana dia manabe vony toe-karem-pirenena izany. Tahaka izay ihany koa ny eo amin'ny lafiny ina moa zany ilazantsika azy fampandrosoana ny firenena amin'ny akabeny dia rehefa misy an'izay fitoniana sy ny filaminana izay dia afaka miroso amin'ny fampandrosoana ny firenentsika fa izay fitoniana izay filaminana izay tsy misy eto amin'ny tany sy ny firenena ka mahatonga atsika mikorosofahana toy izao na eo ary ny endrika hoe fisehoana seho ivelany amin'ny hoe mampiatrano ny seho isika nandray an'ny filoha Emmanuel Macron isika zao moa tsika zany anatiny hoe mandray an'itony sadek itony dia ilay vahoaka malagasy eo anatrehan'izay rehetrarehetra izay
to adino to miaingo ambony tsokoko ilay Madagasikara eo anatrihan'ireny satria dia mamiratra raha jerena ivelany fa ilay atiny ilay ao anatin'ilay tena izy dia izay resaka fahoriana sy fahantrana tsy misy fitoniana izay resaka fitoniana tsika moa fa ny fitondram-panjakana miezaka mivoy sy miantsony amin'ny ilaina ny fitoniana fa mandray vahiny sika tsisy fitoniana eto raha tsisy fampandrosoana eto raha tsisy ny fitoniana dia eo tsika ilay mametraka ny amin'ilay hoe fa iza ilay fototry ny korontana iza ilay mahatonga ny korontana eto amin'ny tany sy ny firenena raha endry tsara nareo zao tamin'ny tondro araboinina itony ny lamina tsara tany tsisy korontana tsisy savorivory teto amin'ny tany sy ny firenena fa vokatra ilay ataoko hoe tsy fahendrena vokatra ilay tsy fahaiza mitantana dia zao lasa manakoaky maneran-tany ilay Madagasikara indray ary laza ratsy ho an'ny firenena araka ny fahanatsidiko teo moa dia manambahiny ny fandarana dia ahoana ny fandehany amin'ity anio ity iresakitsika mahakasika an'izay hoe sadek izay iresakitsika mahakasika an'izay hoe tontolon'ny raharaboinina izay ny amin'io ohatry ny ahoana no fiatraikany tony ara-toekarena ny lazany Madagasikara ny resaka sazo mety ho azo ny zavatra mety iseho rapitso sy raha afaka pitso amin'ity rara ity fanatsidikitsika tena ampiandohana teo dia ilay hoe tontolon'ny fandrarana kapobe nety Madagasikara aloha dia izay no anararotantsika ny vahintsika eto Razafy mahazo Paolo mpamakafaka ara-toekarena moa ny tenany ao anatin'izay nresakitsika teo ny amin'ny fandrodanana trano ary fakana tanina olona ary mpandrara manana toerana iasana manana fifanarahana mazava fa rehefa ilaindry zalala itany dia ahitany fika sy hevitra maro samihafa ahafahana manala n'ilay mpandrara io ary rehefa bebe loha moa dia tonga hatramin'ny fampidirana ponja misy ny amin'ny resaka tony famororana aba setra midangana itony na mpandrara tohina sy tohina anao rehefa tsy akamakama-ndry zalahy dia miaina amin'ny tebiteby foana ary lay nate hivelatra ary ianao anatiny dia lay sode no zavatra misy eto indrindra ny vahintsika resaka mahakasika an'izay satria ny tenany ihany koa dia mpandrara ihany koa anatin'izay misolo tena ny mpandrara rehetra eo anatrihan'izay hoe resaka fafahana miary ampilaminana sy ankalalana zay tsy horesantsika aloha ny jiramandro any fa iny eferahana mahita iny ao anatin'izay miarabanao Razafy mahazo Paolo ary mankasitraka anao nanaiky ny fanasan'ny fandarana dia ahoana ny fandehana miaraba anareo ato amin'ny plateau dia miaraba ihany koa ny mpiaino atsika amin'izao fotoan'izao tonga soa ato amin'ny fandarana dia ahoana ny fandehany miaraka amintsika eto makafaka ny ara-toekarena sy zava-misy amin'izao fotoan'izao zay efa iarahantsika mahalala fa nisan'ny adidy goavana zay tsy maintsy atsoroantsika sy tsy maintsy atao zao famakafaka an'izao mba ho tonga eny amin'ireny tompona andraikitra maro samihafa eto amin'ny tany sy ny fireneny ireny fa ny tanjona ao anatin'izay dia ny fahafahan'i Madagasikara tena hiarina tokoa ara-toekarena ahafahan'ireo olombelona miaina ao aminy mba ahazo an'izany fiainana milamina sy miadana izany araka ilay hiram-pirenentsika dia faly mifankahita aminareo ato anatin'ny fandaharana faly ihany koa miaraka amin'ny mpiaino any amin'ny ankohonana any atokantrano tsirairay avy any ny ao anatin'izay ilay resaka fandrarara teo aloha no irosotsika manahoana zay amin'ny akabeany raha raisitsika ty 5 sy 10 ty ny fantatra aloha dia miaino ny fandaharana dia hoana ny fandehany eo anivon'ny fitondrana miaino mijery an'ireny fampalalam-baovao samihafa eto anivon'ny Kolo TVFM ireny ary mandray fepetra fa asana ary zareo tsy mifantoka tsara ka na misy ary le sosikevitra dia le olana no raisiny fa le fomba famahana olana misy sosikevitra hoentitsika anatin'ny fampalalam-baovao sy famakafakana samihafa fa ohatrany tsenotseno zalava le sosikevitra ka lasa mivoana fa lay olana eniny aloha dia rehefa le famahana ny olana any ka lasa vonjy tavanandro ohatrany raha ty taona 5 sy 10 ty oarina zay
isan'ny hoe mandafaharoany Andry Rajoelina moa zany zay manahoana raha idirantsika aloha ny resaka tontolon'ny fandrarana kabeany eto Madagasikara raha zafamatsobala ho an'i Madagasikara manokana aloha amin'izao tsika hoe amin'izao fotoana iainantsika zao dia raha raisitsika hoe ataony tombana ataony jeritodika zany ho aiza ho aiza zany ny toerana misy a Madagasikara toerana ihany koa misy an'ireo mpanjara eto Madagasikara dia ataoko hoe isa taona angamba dia memiletika foana zay zava-misy eto Madagasikara zay ny resaka climat des affaires zany eto Madagasikara tena mihemanjavonjavo ary tsy ahafahan'ireo mpanjara tena miasa ankalalana sy mampiasa marina ny volany sy ahafahany izy ireo tena mamaly ny etaetan'ireo filana maro anatin'ny tsena amin'izao fotoana izao ilay dirantsika ny resaka fandrarana reo mpandrara malagasy aty ataontsika hoe madinika sy salatsalany manahoana ianao raha teo moa mpandrara ao anatin'izay ihany koa manahoana ny resaka hoe manana antoka ve ianareo mandrara hoe mampiasa vola ataontsika roa hetsy telo hetsy iray tapitrisa roa tapitrisa sy ny sahala amin'izay ao anatin'izay sa hoe atao aloha fa tsy hanavana mihitsy namina iony amin'izao fotoana izao na raha isika hoe ireo orinasa zay faran'izay madinika na ny salatsala na ny orinasa vaventy dia samy aran'izay hoe tsy filaminana eo amin'ny lafiny fandrarahana amin'ny akabean'izay raisiko aloha eo amin'le hoe orinasa madinika ianao moa teo hoe ny teny hoe tsy resaka jirama fa tsy maintsy voaresaka kely ihany zay rehefa anatin'ny tontolon'ny fiariana sy mifamokarana ary fandrarahana ny orinasa madinika zao dia mbola mitoy lava reny ihany ity tsy fahitana vahaolana amin'ny jiro ty amin'ity fatapahan'ny herinaratra ty dia efa mikioka ary migoka zay tsy filaminana izay ary tsy fahitana tombony ary fahatiantoka zay zao ny mpanjara madinika amin'izao fotoana izao ny salatsalany sy ny vavetivety eto Madagasikara dia efa iarahantsika mahalala reny le resaka le aba zay alain'ny fanjakana amin'ny zanabola zay hita ihany koa fa nampihembotra ny raha atao fanadiadiana zany amin'ny raha resaka hoe fampiasam-bola sy findramam-bola ny amin'ireny toerana maro samihafa reny dia nidina mihitsy zay nenina dia hoe tsy nipanka ny vatana tamin'le mpanjara izay verina fa madinika andry fa nisy ankony be zay ho an'ny tontolo ara-piariana sy ny fanjarahana izay hoe fakan'ny fanjakana aba 20% amin'ireo findramam-bola zay veritsika hoe zanabola zafady zay veritsika hoe findramam-bola vaventy reo ny ao anatin'izay moa resaka herinaratra zay tsika fa manahoana satria misy orinasa ihany zany reo manana fahefana mampiasa nytony groupe électrogène itony ny Mahaleo ny sarany ihany ve ny vidiny ao anatin'io zany raha hoe tsy maintsy mihodina ilay orinasa ny amin'ny akabeany raha ataony kajikajy amin'ny hoe fampiasana nyreny groupe électrogène reny dia zao hoe izy reza dia natao vahaolana fotsiny hoe mba ahafahan'le asa mitohy tsy fitaovana zany izy reny ny hoentina mikarana fa vahaolana izy reny mba ahafahan'le orinasa manohy foana ny fampikarana zay ataony dikan'izay zany raha hoe tena hokajitsika ny hoe ny coût de production na ny masokarena zay azo avy amin'ireny fampiasana an'ireny vondrona mpiary herinaratra ireny dia anisany tena ampitombo ampidangana ny coût de production na dia ny orinasa zay veritsika hoe tena vaventy sy efa matanjaka aza dia mikaikaika ary tsy aleo sara mihitsy ny vidiny ao anatin'izay fampiasana zay groupe électrogène zay re zany ho an'ny resaka famokarana eto Madagasikara ataoko hoe tsy vahaolana mihitsy fa fomba anankiray fotsiny izy ireny mba ahafahana manohy an'le asa eo ihany koa ny resaka mety hoe miresaka ngovo azo avoazina ihany tsika ny resaka panneau solaire zany panneau solaire zany koa amin'ny akabeany dia tsy tena mahavahaolana zany raha ho an'ny zava-misy ny toetrandro eto Madagasikara dia tsy tena vahaolana zany ho an'i Madagasikara ny source zany ahafahan'ny orinasa hoe tena manana an'le tanjaka ilain'le fampitaovana sy le fitaovana ao aminy dia le herinaratra azo avy amin'ny herinaratra zay vokariny jirama io ihany fa raha resaka hoe panneau solaire reny ny azakazahantsika reny amin'ny akabeany dia fahazavana fotsiny no hita sy azo avy aminazy fa tsy tena ilay antoka ahafahan'ny orinasa zany manohy sy mampitombo ny fampikarany
zany hoe lay herinaratra maivamaivana hoe afahana mety mampandeha solosaina raha raisika ohatra amina trano fandraisam-bahiny reny hôtel 5 étoiles reny zany manao ahoana raha ampiasan'izay resaka hoe angovo azovaozana zay misy hoe rano mafana mila mandeha ny resaka climatisation sy ny ohatran'izay mety sy ny resaka akoatra zay koa ny resaka investissement mihitsy ao anatin'ilay fividianana n'ireny fitaovany reny ihany koa eo ny resaka hoe fividianana fa eo ihany koa anisan'ny tena hoe mampitombo an'ilay lay coût de production amin'izy ireny koa dia ny sara fikojakojana an'izy ireny sady eo fa anisan'ny tena ilana ny fikojakojana an'ireny angovo azo avaozana reny ary raha miresakitsika n'izay hoe fahafahan'ilay orinasa tsirairay izay na madinika na salatsala ny mividy amin'ireny fampitaovana amin'ireny angovo azo avaozana reny dia everitsika fa raha ho an'ny zavamisy eto Madagasikara dia tsy ho ambony dia ho ambony ny vidin'izy ireny ary tsy ny besony maro tsy natokana ho an'ny mpandraraha rehetra ny fananana n'izay angovo azo avaozana zay. Ny miresaka an'izay tontolon'ny fandrarahana zay moa sika raha fitiny zay resadresaka zay dia ny amin'ny hoe tsy manana antoka ary ny orinasa efa mitsangana mampiasa olona sy mampiasa ny tenany azy amin'izao fotoana anatin'ny fahasahiranana fa miditra tsikelikely tsika ny resaka agoa ihany koa ao anatin'izao dia tamindondoza satria ny amerikanina ny tompon'ny laklera zay ny azo ilazana an'izay resaka agoa zay zay mampiasa olona hatrany amin'ny Nally hatramin'ny ray hetsy anoany raha ho an'ny eto Madagascar eo amin'izay tontolon'ny agoa izay misy an'ity raha-boinina ity animba sy andratsiedrika an'izay mety ho fanapa-kevitra raisina ve zay sa isafidiny amerikanina toy ny raisiny teo hoe 520 ihany ny raisina tahaka an'ireo firenena ty amin'ny afrikanina maro any Madagascar na eo ary ty adalana mioploza nataon'ireo sasatsasany nampindramana ny fahefana ity miandry sika ny amin'ny hoe anao an'izay ve ny amerikanina hoe anasazy an'io satria nisy an'izay fahadisoa tsy fahaiza mitantana sy kolokolo goavana niarana tamin'ny Iran zay iarany sazy zay amin'ny tiraraha-boinina ity ny ago azy zay iankinan'ny resaka fampananan'asa eto amin'ny firenena ihany koa. Ny zavamisy aloha zany ho a Madagasikara amin'izao fotoan'izao dia taorinan'ireny hoe kolikoly avolenta zay namparatsy ny endriky Madagasikara reny taorinany rarana fana be ihany koa mahakasika n'ilay fanapoizinana ity dia anisany tena voamaika ampitombo ny aratsian'ny endriky Madagasikara zany manerana an'izao tontolo izao ty raharaha boinina ity izaho eto tsy hanao famakafakana zay amin'ny lafiny ara-politika hoentiko amina lafiny ara-toekarena le famakafakana zay voaresaka ao teo namana io hoe amin'ny amerikanina zao miovaova be tato anatin'ny embolana voalohany tamin'ity taona ty napiariny aloha le aba 720 isanjato dia voaingana teo tsika nahita sy naheno ihany koa hoe nampidiny zay aba zay ho 520 isanjato fa raha ny zava-misy manodidina an'ity fanadihadina mbola mandeha amin'izao fotoan'izao dia raha ny zava-misy zany manoloana ny tiraraha-boinina ity dia voamaiko zay ampiletika ny sary Madagasikara manoloana an'ireo tsy ny amerikanina ihany tsy ny tsenan'ny agoa irery ihany izay hoe voatandinin-doza amin'ity resaka boinina zay ity fa na ny toerana misy a Madagasikara raha ataoko hoe eo amin'ireo toerana miaraka amin'ireo firenena ty a Europa sy ny any Azia izao tontolo izao ray manontolo dia manaraka akaika aty manaraka akaika atsika amin'ity raharaha boinina ity sy tadidio nefa ny mpamatsy vola sy ny fampirarahana ara-baritra dia miainga amin'izany resaka fampitokisana ny climat d'affaires zany ny ataontsika hoe ny loharano na ny bazy dia izay fampitokisana zay ka rehefa misy zany sary hitan'izao tontolo izao izay manaratsy ny firenena anankiray dia anisan'ny ampitsoaka ary voamaiko zay tsy ahafahan'ny firenena malagasy anao an'izay fampirarahana sy mba fahafahany azo tombony amin'ny fahafanakalozana ara-baritra ataony amin'ireo firenena manerana an'izao tontolo izao. Isan'ny malaza moa fomba fiteny amin'izay resaka hoe rehefa miresaka mpiara-mombonanto karabola sy ara-teknika zay sika ny amin'ny hoe
mety hidiny robinet ao anatin'izay rehetrarehetra zay nitatoato aloha la robinet fa ohatra tsy taitaika ny filatsahany zay ao anatin'izay nisy misongadina ny resaka hoe fex ny FRD moa zany fa ny famatsimbola hafa avy amin'ireo mpiara-mombonantoka dia isan'ny efa tsy taitaika tao anatin'izay ary saika reto ma dia mivantana any amina tetikasa ao anatin'izay tsy fisy ilay fifapatokisana eo amin'ireo mpampindram-bola mpamatsy vola atsika sy ilay fitondram-panjakana malagasy dia anao hoana zany ny zavatra isy satria ny isika raha malalana ny karaha manampiasa mpanjakana zany ary mbola ikinan-doha amin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika anao hoana zany ny endrika hanadiovana ny tokotany ve mety azo eritreretina ihany sa rehefa tapaky rehefa ina moa zany ohatra ny fifampatokisana ohatra ny misy miteny an'izay hoe toy ny gomy io ka arakaraky ny ampiasana azy dia mekely hatrany zay fifampatokisana zay ny efa raha tsika mahalala sy mahita aloha ny toekare Madagascar zany dia toekarena zay miankina tanteraka amina famatsim-bola avy any ivelany neny fa na dia ny hoe teto-bola-mpanjakana zay ampiasaintsika amin'izao fotoan'izao ary dia tena miankindro tanteraka n'izay fanampiana avy any ivelan'izay tena marina le voalazanao teo hoe efa mimidy le robinet ary tsy taitaika lay famatsim-bola amin'izao fotoan'izao ny zava-misy zany raha zao hoe sarokisarisary zay iainantsika eto Madagasikara zay zava-misy zay dia ny azo antoka zany dia ny any amin'ny sorsany any mihitsy ny edy tanteraka tsy ilay robinet zay tonga eo amin'ny ankohonantsika fa mety le tena any amin'ny fohy be mihitsy no hidy ina mahatonga na milaza amin'izay hoe tadidio fa ny izao tontolo izao mihitsy aloha zany amin'izao fotoan'izao efa manomboka miaina ao anatin'izay hoe krizy zay atahorana ny iverina mihitsy aza ny krizy financiaire zany manodidina nyreto raharaha anatiny zay mampifanolana firenena samy firenena reto dia anisany mety ho atahorana mihitsy zay ary ny tena zava-doza amin'ity zava-misy zay hoe iaina Madagasikara amin'izay fahazarana zay hoe fahazarana miantehatra amin'le famatsim-bola avy any ivelan'izay dia tsy fananantsika lay tsy fananantsika lay finiavana amin'le hoe aleo tena mihitsy ka any ka lasa mise en jeu foana zany tsika amin'izay fotoan'izay raha mitapoka ny robinet dia vao mainka ho zava-doza zany ny azo atsika amin'izao fotoan'izao zay efa ao anatina raha jerena ny hoe mari-pandrefesana zany jerena ny arikarena faobe atsika ambany dia ambany jerena ny DH-tsika ambany dia ambany jerena ny fahefa-mividitsika efa tena tsy any amin'ny tena hoe any amin'ny tokony ho izy ahafahantsika olom-pirenena tsirairay miaina ny kahalalana intsony